Raha ijery ny lafiny tontolo iainana kosa isika tokony efa ho tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny orana moa isika amin'izao fotoana izao saingy mbola misy ireo faritra sasasasany izay somary tara ny orana izay vao mirotsaka amin'ny ireo faritra ireo noho ny fiakaran'ny maripana sy ny fiovaovan'ny toetrandro ihany koa izay misy moa amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay ihany koa moa dia fantatra fa ny doro-tanety izay ataon'ny mponina dia isany mampirongatra mampitony izay fiovaovan'ny toetrandro izay ary mampiena ihany koa ny fisiany izay orana izay. Ndeo arahantsika ny fanadihadiana entin'ny fanrakotondratsimba eo amin'ny sariny mamy Rasoana Evo. Mifandray amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny doro-tanety ataon'ny mponina ny tsy fahampian'ny orana sy ny fahatarany any amin'ny faritra sasany. Raha ho an'ny eto an-drenivohitra dia zavatra hita sy tsapa ny miakatra ny maripana. Eo ihany koa ny setroka izay mandrakotra ny renivohitra ka anisany manakana ny viavin'ny orana. Isika eto Madagasikara dia anisan'ny firenena mbola mampiasa ny fomba tranainy toy ny doro-tanety. Efa nisy ny ezaka nataondreo avy amin'ny ministera misahana ny tontolo iainana sy ny ala hiadiana amin'izany. Satria dia miteraka olana eo amin'ny tontolo iainana ny doro-tanety. Amin'izao fotoana izao anefa dia tsy misy intsony ny fandraisana andraikitra ireo fokon'olona mahaloana ireny doro-tanety ireny. Izany no nitahotra ny fanararaotan'ny asanjiolahy. Rehefa tsapa fa presque mirehitra zany ny toerana rehetrarehetra amin'izao e. Eo moa zany le hoe rotsakorana tara. Eo koa ny olona zany manomana amin'le fambolena. Eto Madagasikara moa mbola tsisy hevitra hafa zany ny fanadiovana fa mbola mandoro. Dia ny zava-misy koa zany atsika amin'izao tsy mamono afo intsony. Teo moa misy le hoe dalo, misy marobe zany tenenin'olona mahatonga anazy tsy mamono afo fa taloha manko raha vao misy afo mirehitra dia ny fokon'olona iray manontolo mandeha mamono afo. Ka vokatra an'iny anefa dia hoe misy mandroba ny trano, misy vokadratra amin'izareo dia izao zany raha vao misy afo dia samby mitazana fotsiny tsisy mandray andraikitra. Misy komite zany natsanga amin'ny ministera nanomboka tamin'ny 2003 angamba izy raha tsy diso. Dia le komite zany nanao dina mihitsy dina pokon'olona amin'le entina miady amin'ny doro-tanety fa amin'izao zany izy ohatran'ny hoe ravarava ohatran'ny tsisy tegna mamono afo intsony zany. Sazatra ny maizina 5 taona no sazy miandry ireo olona tratra mandoro-tanety eto amintsika. Tamin'ny taona 1970 no namoahana ny didy Mandalana mahakasika ny fanasasiana izay tratra manao izany. Azo lazaina ho efa tranainy tokoa izany. Efa nisy ny fanentanana ady amin'ny doro-tanety saingy mbola mila finiavan'ny tsirairay ny fanatanterahana izany. Isy ihany koa ny paikady vaovao mahakasika ny doro-tanety amin'ny taona vaovao araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra.